Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 10 Jolay amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 12 Jolay 2022 amin'ny 9 maraina. Mbola hikorotana hatrany aloha ny toetry ny andro any amin'ny nosy atsinanan'ny nosy iray manontolo noho ny fisian'ny alin-drano avy any atsinanana. Vokatr'izay indrindra dia mbola manan-kery ny fampitandremana momba ny alin-drano satria mety hanonja be na aherin'ny ranomasina. Mety hananky hatramin'ny 2 hatramin'ny 3 metatra ny ahavon'ny onja amin'iny amorontsiraka atsinanan'ny nosy iny. Entanina araka izany rehetra mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana eny fotony isorohana ny loza amin'ny edisio. Ho an'ny toetry ny andro amorontsiraka atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana malefaka indraindray ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Hanonja be na aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro. Anorana miatoato ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hananky hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora indraindray rehefa ao anaty orana. Hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy avaratra atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana vitsy ho avy atsimo ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Hanonja be na aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,9 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo. Anorana tandrifin-drahona Mahalana ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Hanonja be na aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 2,3 hatramin'ny 2 metatra. Hananky hatramin'ny 2,9 metatra any atsimony Toliara. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Ho tafakatra 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora rehefa amin'ny alina. Adimy mpanonja hanonja be ny ranomasina ahavon'ny onja 4,4 hatramin'ny 1,4 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Adimy mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja atsasa metatra hatramin'ny 1,2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika be Angaby masoandro. Iovaova amin'ny fitsokan'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Hitoetra ho avy atsimo atsinanana kosa rehefa manakaiky ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja 4,4 metatra.